Lafim-baovao tanteraka kosa indray nahitana fianany hatramin'ny 120 isanjato ny famokarana amin'ny ankapobeny teto Madagasikara tamin'ity taona ity araky ny fanadihadiana izay nataon'ny FAO sy ny PAM ny volana Jona sy ny volana Jolay lasa teo. Antony iray mahatonga izany raha ny fanazavana izay noentin'izy ireo hatrany nanambarany fa ny tsy fahampin'ny volany mahatonga izany. Ny taona 2024 dia manodidina 120 isanjato ny teto-bolana ampiasaina tamin'ny fanatsarana ny famokarana teto Madagasikara. Ny ena nefa izany nandritra ny vanim-potoanan'ny krizy noho ny antony maro samihafa. Anisan'izany ny fialan'ireo mpamatsy vola teto amintsika izay ankiana ny fampandrosoana betsaka teo amin'ny famokarana satria ny 570 isanjato ny vola ampiasaina hoy nambaran'ny sekretera jeneralin'ny fambolena dia vola vahiny avokoa. Ankoatra ny tsy fisian'ny mpamatsy vola dia teo ihany koa ny fivavahan'ny toetrandro ka miteraka ny tsy fahampian'ny orana. Ilay tsy fisiany io dia tsy hoe voandroandro vao fantatra fa dia mbola vao nanomboka ny tao mpambolena tamin'ny lasa teo dia efa fantatra fa ny vaovany toetrandro ary tratran'ny fahamainana ny faritra sasany, tratran'ny tondradrano ny faritra sasany. Dia efa ho hita ihany koa satria sahirana ny firenentsika niary tamin'ny valala. Tao anatin'izay dia efa nisy ary tsy nitsahatra, tsy nitaretana ny epaka ny mpiara-miasa tao ministera fambolena, ireo sehatra tsy miankina sy ireo laminasa tsy miankina amin'ny fanjakana isan-karazany mba ahafahantsika manamainty milaly ny voly-avitra ahafahana miatrika ny maitsoahatra. Ataoko angamba raha tsy hoe raha voadona ny firenentsika dia hitodidoha hiantso vonjy amin'ny any ivelany foana. Izay mahatonga antsika mametraka ny hoe apetraka io afangarana asa amin'ny fiahina ara-tsakafo ary atao lahara-pahamehana ato satria mila miatrika izany Madagasikara ny anjadin'ny krizy maharitra. Anisan'ny fotsirairay sy ahafahana mampiakatra ny famokarana ny tsy fisian'ny vola ho entin'ny asa indrindra eo amin'ny mpamokatra. Mba hialana ny mosary sy ny tsy fanjagi-tsakafo ateraky ny fiainan'ny vokatra dia miezaka manentana ireo mpamokatra ny tompona andraikitra amin'ny sehatra ity mba hiopana amin'ny fanaovana voly-avitra.